dia amiko efa mety misy fandiniana resaka mialoha io fa karazana olona alefa fotsiny ihany reny fa nihevitra efa tapaka mety efa nisy tapaka any ambadika any ka tsy manantena ny aninona amin'ireo délégation zay ataoko hoe antendrena fotsiny tsy misy olo-tena na mpahilalana iraisam-pirenena na zavatra sahala amin'izany fa no tendritendrena fahatany raha zay ny azo ilazana azy fa raha zavatra sahala amin'izany no mitranga dia efa tena famadihana tanindrazana zany fivadihana amin'ny voaka malagasy izay ny azo ilazana anazy ary tsy mendrika hitatana firenena tsy mendrika ny andrindra akory ny olona manapa-kevitra sahala amin'izany fa tena efa fivadia-pitokisana amin'ny voaka malagasy no azo ilazana an'izany zavatra any ka tsy hoe ketsika velively ary mino sy manantena fa ny olon-drehetra koa tsy anaiky an'izany zavatra zany. Nanay tompoko ty ihany averena aminay io fa zay ny tapaka tao dia anay io ny fomba amerenana azy aminay ny tokotro diniany zao. Ny voahana amin'ny olafy ny lalàna efa napetraka ny firenena mikambana io mantsy no tadiavin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron hoy Gérard Andrialémy-Rovasson. Ny Macron sotra mais là amin'io cadre légal io ianareo mba azoko mandrebirebenareo bebe kokoa zany hoe inona ny sara aminareo malagasy manana souveraineté amin'ny île de Pâques sa mihinana sakafo zay nge tena navoakany Emmanuel Macron inona ny tena zava-dehibe aminareo mangataka an'io. Ny ministry ny raharaha Europeana sy raharaha-mbahiny Frantsay Jean-Noël Barrot sy ny ministry ny raharaha-mbahiny Malagasy Rafaravavy Tafikarasata no nitarika ny fivirina andian'ny faharoa ny voamera hitambarana Frantsay sy Malagasy momba ireo nosy sambatra, nosy Nandalova, nosy Ampela, nosy Bedimaky any amin'ny ranomasimbe Indianina. Nanao fitakina teboka maromaro moa ny délégation malagasy tamin'izany ka isan'izany ny fampiatona ny fandraisana fanapahan-kevitra samy reny mikasika ireo nosy mandra-piandriny sy ny vahaolana ifanarahana araka ny faniriana ireo filoham-pirenena roa tonta mitaky ny fanohizana ifanakalozan-kevitra mba hatongavana amina vahaolana ampilaminana rariny ary maharitra manaja ny etaetan'ny vahoaka malagasy ihany koa ny délégation malagasy nakany Paris raha io tatitra io notakina izy ireo ihany koa ny fametrahana lasitra ankapobeny momba ny fiara-miasa eo amin'ireo firenena malagasy frantsay izay tsy manohitoina ny foto-kevitra ijoroany Madagasikara dia ny fananana ny fiandrianana amin'ireo nosy ireo. Izay namoaka karazana opinion juridique moa izy amin'ny teny frantsay manamafy an'izay sy namoaka an'ireo andinidiny rehetra hoe tafiditra anatin'ny fiandrianam-pirenena ary tsekany izay raha sanatry ny vava zany na avy amin'iza na avy amin'iza ny hoe mieritreritra hanao fiarahantantana dia toerina ankitsarano. Zany hoe raha averina zany raha le fampitam-baovao miparitaka sy aparitaka amin'izao fotoana izao zany dia izay fotsiny l'izy hoe délégation malagasy zany dia mitaky ny apetona ny fandraisana fanapahan-kevitra samy rery zany mikasika an'ireo nosy ireo mandra-piasin'ny limbatram-pisin'le hoe vahaolana ifanarahana zany. Faharoa ihany koa dia hoe nisy ny fanohizana fanakalozan-kevitra zany ny fahatelo dia fametrahana lasitra ankapobeny ifandraisan'ny tokara fahalamanana teo amin'ny fiaraha-miasa zany amin'ny firenena malagasy sy ny frantsay dia ny fametrahana ihany koa zay ataontsika hoe fomba eken'ny rotota zany fanaraha-maso ny fifampidiniana zay tafiditra ao anatin'ny fanohizana ny fikarakarana fivorina manaraka zany dia eo ihany koa ny famelana isaky ny takin'ny délégation malagasy zany famelana malalaka ny mpanjono malagasy anjona amin'ny faridranomasina amin'ireo nosy malagasy ireo toy ny efa natao taloha dia mitaky ihany koa ny fanonerana ny fahavoazana sy ny fahaverezana ara-toe-karena na azo any Madagasikara nandritra ny taona maro mazava loatra fa hatrany amin'ny andro fanjanahantany io zany raha ny tena marina rehefa manandika hatrany amin'ny 30 taona tany dia teo ihany koa ny hoe ho fandraisana anjara mitaky ny Madagasikara amin'ny fandraisana anjara andreo mpikaroka malagasy amin'ny fikarohana rehetra zay atao amin'ireo nosy ireo zay zany loha amin'ny ankapobeny nitatitra nataon'ny délégation malagasy dia ho hitantsika io mbola tsy ampy ny vaovao rehetrarehetra teo am-pelantanana zany fa zaraina arakaraky ny atongavany ihany io dia ositsika fahinkely io zany samy madio toizantsika amin'ny lafin-javatra hafa nday aloha ndao za tsy izy miaraba tompo. Allô? Eny ary salama ya erina kely rajetsingrano ny resaka izy epasa izy ohatrany efa misy confirmé zany fa position raha fahitana an'io le délégation io satria inona nataona tontolo iainana ny tontolo iainana ministre ny inona be dia be ao anazy hoe ohatrany zavatra exploitena dia raha namitantana ny fahitan'ny olona an'le izy.
fa raha hoe ny zavatra hoe tonga de angatana hoe atsika manokana le izy ohatsanitiany le izy na loza raha io fisaiko na mety raha ny tsy na tsy mety fa raha za tena io lehibe ny antenimieran'olona mihitsy no asena makany de tsy mahazo mody raha tsy azo ny zepatsa tsy raha rahatantana tenegna mihitsy izy endany ianao makana de mety mamody ny taratasy ny zepatsa de tsy miveriny eto anao raha vao tsy zay ny any any rehefa ifanjebireby etsy fotsiny tsika mandritry ny verivery atao zany ankiray Israely tany amin'ny hevitra atsika zay ny tena hita amin'io zany fanjebireby le izy ministre firy de le délégation zany hoe délégation na iaraka hiasa amin'le frantsay amin'le exploitation an'le fiarahana amin'ny tatana no alefany le ministre sy ny karazana sy ny olona de lasa mandeha makany fa tsy resaka izy fa tsy ilaina olona ohatr'izany fa tonga de hoe atsika amin'ny résolution nations unies en 1979 nefa azan'io fa atsika io ny firenena mikavana miteny hoe tsy misy tsony ny fanjanahana fa fampiverina am'tony de zay no arahana de zay no teninenany fa hitady zavatra fa nisy vahintsika teto maly ny teny hoe aloha iarahana amin'ny tatana le izy fa mbaribaribolosona an'izay non efa alitsa be no izy vao nde omeny antsika ray amanontolo io namboleny avantsobory ary rangaha aloha iverina ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy io fa tsisy an'izany hoe rahana amin'ny tatana zany fa tsisy exploité zany zay angamba dalama miheritsotra indray manko le fantikana an'le izy raha ny hevitra le vahiny tamaly zany misy le hoe le mitantana zany tsy hoe tsy arahamanana zay zany le hoe fany Madagasikara io fa ny mitantana zany de hoe ahoana mety zay so le raha mamaky an'le communiqué alefandry zareo avy any amin'le délégation malagasy hoe onery aloha ny fahafaty antoko Madagasikara tamin'ny trandrahana roa rery an'io tao zay zao le anankiray io de le point faharoa zany raha fahazokany tena isan'ny ministre ny toekarena manga zany de hoe alao mpanjononay ho any fa za samborona zany fa zany nefa hatramin'ny razambe anay nefa nanjonony tany mety zany zany zao isan'ny mahatonga hoe zay mampisy ministre ny renandranomasina sy ny toekarena manga tany mety de le tompona raika vao ministre de mistera ny tontolo iainana zany le hoe raha aloha koa mba hiditra koa ny mpikaroko miaraka ministerany avy any fikaroana scientifique de hoe aloha ny mpikaroko malagasy ko raha fa misy fikaroana atao de mba miditra ao anatin'izany ao anatin'le izy efa miaramiaraka zay fotsiny le izy hoe raha manjonao de alao mba samy manjonao de rehefa manao fikaroana de alao mba miara mikaroko de rehefa aza manapa-kevitra samy rery nareo fiarahana manapaka de zay zany maromaritra iraisana rehefa manomana saina ihany ao anatin'izany rehetrarehetra zany dao rasina ny antso manaraka miarabe manao ane miaraba tomko nanena isan'ny olona ny faran'izay tety nofadinina vahoaka ao anatiny antenenandrozy fa izay hotendreny nataony betsaka ao de afany amin'ny saina hoe nkaramandreo sénateur eo anaovantsika université antrao bebe fampanajana teny de miteny nefa mian'izao rehefa tsy mandeha ny fifidianana ilay fidy vaventy satria tsy tanteraka ny fametrahana zany de zao hoe izy le olona zay zay reto le lefa misy reto ihany no tonga de anapa-kevitra ifidy de tokony atao tsy io ny tanjomaity ireny ny tsy ahafahanao manohitra anjahatra ty atao ny zavatra tio apetapetaka aminao rehefa hoe tension fanjakana zay zavatra tetamo ahina ny zavatra mandeha raha atao hoe promesse présidentielle mbola vao nanomboka hanao propagande le maatoandro radio no teny an'izany fanaovana etanolona atsangana any an-talasa nydiko zatray fa mandraky ny androany tefa nanitotony atsanga ao hoe zay le vakynatsangana izany zany ohatrany tsy atongavan'ilay mpampandrosoana mihitsy atikaaaamanitra mbae fanamboarana sainge tsy totika amin'ny tena zava-diveatra fa
firy zao samy le raha fikarakarana ny nandao aloha ary loha anaraka kely la il départ zany fahafantarako an'io séparé-ny général de Gaulle ta Madagascar ta 1958 angamba izay nanalany an'io tao par décret narisorany ta Madagascar mbola tsy atsika fa levatena tamin'izany izy tamin'izao io zany raha manahirana fa za kely finoana ihany raha hoe mpitondra manana nationalité frantsay no aka tany frantsay omenany Madagascar zaho kely finoana ary zaho amanontany tena mandraka tiny androany fa efa maty mo ny filoratsiraka efa naninona kay tao arinan'ny raha 12 décembre 1979 lazo ny résolution ONU tsy miteneny intsony maty foana ny filoratsiraka fa navelany tany tena manontany tena inona ny antony raha fantatsika zany zay antony zay mahery izy asa ina fanazavana fa tena manahirana le zavatra mitranga zay nge mety manana fanazavana fa tsy official de zay le manahirana fotsiny le officialnareo miandra le officialnareo zay fa zay manana efa vaovao zay renseignement mo zany marimarina kokoa moman'le izy manao any ianao miarabe manahirana moranga zany ny milaza vaovao ty Madagasikara hoe le vaovao official koa fantatra hoe avany amin'izy de miainany ny zava-misy eto zany fa le zavatra fantatra zany za zany crise koa zany lasany sanana kory fa za tsy mahafantatra mo za tsy mitondra tomobile faharoa resaka n'ilay hoe TVA 20% mo de samy milaza taony regny de pitena andana azy tsy fantany de mba varina ihany koa am'le fanazavany hoe na banque centrale sy ohatra misy finance angamba nisy nandefy igny hoe ny banky any mandohan'io avy amin'ny zanabolany aminy de mietrehitra hoe aza manadondron'olona re mariny ny atamin'ny vary io ange misy TVA rehefa mividy zavatra ianao de misy TVA fa indirectement zany ianao mandohan'le izy satria incorporé anaty le vidin-javatra iny fa ny mpandrarahana ny mpivarotra no mandohany iny any afanjakana rehefa avy eo ka ny banky zany tadiavinareo ando TVA amin'ny zanabola lohan'ny olona fa tsy maintsy ansonona zany le zanabola nge midikany dikan'izany zany miakatra 20% zany lay zanabola penao any amin'ny banky iny fa le 20% iny le TVA de avy eo anjaran'ny banky mandohany iny na manao restitution iny any amin'ny fanjakana zay nge le mécanisme fa tsy hoe tsy alohanareo tsisy banky anao azany hoe takin'ny fanjakana TVA 20% amin'ny zanabola de sy banky ny andohany iny any ko tsy raha tsy banky adaly izy ndenao azany io sanatry ny vava fa herinao nindram-bola no mandola izy miakatra zany zanabola lohanao miakatra 20% isaky ny échéance de dette de amin'iny le 20% niakatra iny no andoavan'ny banky any afanjakana le TVA tsy ny mpandrarangy tompoko mando TVA fa ny mpanjifa fa any amin'ny fandrarahany ohatra vary sy ny sisa any amin'ny lasantsy misy TVA fa incorporé amin'ny le vidin'le gasoil sy lasantsy payenao nge le TVA ipaksa rehetrarehetra amin'ny lasantsy gasoil pétrole io nge pen'ny mpanjifa indirect anatin'iny vidin'le lasantsy gasoil iny de anjaran'ny mpandrarambany ray no mandoa fanjakana ohatra zay le fa manahirana be efa vonina anao zany de raisina miaraba tompoko salama eny ary miarabe tompoko tamin'ny 1963 juin président diplomatique kam'izany mbola katete avy any an-dafy de zone d'afrique lasa hoe fa ohatrany misy tsy maintsy amboarina kely le fifandraisina iny fa lasa ohatrany ketsiketsona be ndray iny de asa hoe ahoana re mahatonga an'izy iny mety le andro sarotra ve zany satria manjavonjavona be koa any amin'ny toerana sasany sa ahoana afaka mamerina miantso anao de ahena kely ny tseko ny miarabe salama tokoa salama dawar lolona rangasy sika rangasy rehefa ianareo mpanao gazety manotokoton-dresaka aza vao marina am'le vahoaka ny zava-misy marina eto zany rehefa tena dinana amin'ny ankapobeny tsy misy fanjakana eto ka olona business manina neto mangoro-karena sy manambaka ny vahoaka sy mihinam-bahoaka ny volam-bahoaka neto mandehany ianao makany akoron-drano raha mbola tsy mahita de jereo daholo trano doaladoala reo de mamanaova fanontaniana kely aniza reo
dia avay zareo anizy reo teo aloha any fanjakana reo lasa nizy izy am'izao mihina fampanao gazety nareo maharaka tsara an'izany zavatra zany fa tsy izany hitanisan'izany eto fanosodolona ny resaka dolo zava-misy eto ovezatina 20% TVA ndray reo vahoaka ny eo tsy solutionné akory momba ny resaka intoxication alimentaire sy ny fanapozinana ahodikodigna any amin'ny resaka 20% ndray ny resaka famonoana vahoaka malagasy mety tompo fa tsy misy fanjakany eto fa itsika mihodikodigna amin'ny resaka de mitaraina tsy fotoana fitaraina natsono zao tsy fety tsony ny ilain'ny malagasy tompo fa fanavotana de zao ndray de verivery na mille départs ndray ny gasy aza mieritreritry ny azo mille départs ianao raha mbona reo mpitondra eo makatsika ka tompoko eny ary zava-misy zany didin'ny pampalala vaovao moa zany no mitatitra an'leo iny zavatra mitranga ohatran'izany hoe namohany ny resaka fampiarana ny roapolo-isan-jato amin'ny TVA fa nga ny TVA ny fatrany amin'ny assurance santé assurance retraite dia voapetaka io TVA io daholo fa tsy resaka hoe zanabola amin'ny findramam-bola any amin'ny banky ihany zany hoe misy matsiny le hoe manao an'le hoe any amin'ny tsinjon'ny fahanterana amin'ny lafiny ara-pahasalamana sy ny fisotrondronono de tratran'io resaka TVA roapolo isan-jato io koa na ary efa voakajikajy ny fitondram-panjakana hoe mahazo vola hatrany amin'ny 5.0 miliara any izy amin'io assurance santé sy resaka assurance ny retraite raisitra ny antso manaraka miaraba tompoko miaraba nareo amin'ny tompo manao any miaraba amin'ny piaino mampalahelo ny zava-misy eto amin'ny firenena malagasy le mpitondra mangorokarena fotsiny mangalatra volam-bahoaka mangalatra re-pirenena ny fiainany zalamy mety de refesiny mitovy amin'ny azy daholo ny vahoaka malagasy rehetra fijaliana sy fahoriana raha ngany ny malagasy izao betsaka ny tena tsy misakafo am'izao tsy mihinana no tsifisina zalampitondra mety ny fiainany de amin'ny volam-bahoaka sy ny re-pirenena de mety foana zao da aloha manohana ny hevitry zoko be airbox teo tena reto mpitondra tsy manjary reto tsy mamely da hoana ino no ataotsika ry vahoaka namana io am'izao io tsika hijanona am'izao do ranga andetsika ranga nova zao zavatra tsy manjary eto ny firenena zao zany ny vahoaka ranga eo tsy matsapa fahoriana vahoaka tena marina mampalahelo ny zava-misy zay tena fito amby 20 taona fa mbola matanjaka ara-batana mbola mavoka miakakasaka zay raha ilaina lorangaha andeha valana any fitondro fa miala ihany mety amin'io sakoroka ny dirany teo koa tsy sakoroka ko tsy mety tsy afaka raha tsy sakoroka sy any any aloha tsy kotiny any kotiny mampalahelo tena sady mpitondra tsy le filoha-pirenena tena tena tsy maininina le fiainana sakoroka be le fiainana ary samina sakoroka be le fiainana ny zavatra misy ihany koa aloha no hoe mbola manana didy ary nanana didy de mipetraka amin'izy ireo koa ny fanontaniana mantsy nge ary zay nge lisan'ny antony le hoe fisolotenan'ny vahoaka de solombavambahoaka zany de mety isy teny hoe ka ifanyteny fa zake tena anatin'ny fahagagana mihitsy rito samma le hoe solombavambahoaka tsy mahalala fisin'izany 20% tao anatin'ny lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana tao na 5 mipetraka amin'ny fanontaniana de hoe ngaony misy azy zany tao ohatra zany tena gravy be sa iza tena manao telomoka be fotsiny le zara samma de antanina le fa ahoana zany de sina sasany rehefa miadefitra hoe tabahoan'ny micro zany zany madeo tsy mazah zao ry samma de rehefa antaniny zao viary lomba hoeto mifanazavana zao de mba marina ihany nenao reo nandany any hoe tena tokony ampiarina mihitsy le roapolo isan-jato amin'le volany ihany de fisindray sasany manazava efa ngamo malagasy rehetra mindram-bola any amin'ny banky efa olona manaka tao nge mindram-bola any amin'ny banky azafady fa betsaka amindreo manao épicerie manao gargote manao ary nampivarotra amoron-dalana manao friperie sy ny any nge ka mindram-bola
fa so dia mba ohatrany manamaivamaivana be an'le raharaha zany le mpanohana ny fitondrana ao anatin'le izy dia ohatran'le tamin'le fotoana hoe nareo etantaninarivo mba tapakandro ny tsisy ranoko ny any androa ary ava volana maro nje ohatry fiemorana manara-penitra raha tsy manara-penitra fiemorana promax be zany nahita serasera maly an'ny ministra dia teo aloha nisy alina an'ny banque foy be dia le ny an'ny ministra hoe tsy ny mpanjifa no akana nefa ny banky dia le tary amin'ny an'ny gouverneur nanao ohatra izy hoe raha makazao anao makaretapitra izy anao dia tia ny zanabola dia iny zanabolana iny notataovan'ny roapolo isan-jato le fanodikodoana ny resaka le resahany io hoe tena ateloma eo le izy fa io ngefa tsy mihevitra fa tsy maintsy ampiariny manahirana fa raha katsika tsotsotra mandray ohatra zao ny 10 tapitrisa ariary no raisana trosaina ny banka ao anatin'ny heritaona raha raisana hoe 7 isan-jato ny zanabolany io dia raha miampy an'ilay roapolo isan-jato hoe ataingina amin'ilay alaina amin'le zanabolina fanampiny tena tafakatra roapolo faingo efatra isan-jato ny zanabola raha tony kajikajy ao anatin'ny hoe 10 tapitrisa avera anatin'ny heritaona raha 7 isan-jato ny zanabola andao aloha raha sy ny tiantsy ty ohatrany mampananina be zany tenyny toko eny tompoko salama ny anahy le resaka contradictoire ny teneniny griko eo tiako tenenina dina hevitra fa mialohan'izay aloha za reconnaissant fa manao ny asan'ny David arangana reo tsy le izy mantsy ohatrany fanampepona foana no idiran'le lasa manao ny asan'ny David nareo reconnaissant an'izany za manokana dia faharoa raha député mantsy firme isan'zareo 160 ohatra mora vidiny zany 160 zany no ny vahoaka nefa koa raha ny vahoaka izao raha mahitsy zao sarotra mifandidiana zalahy ary nafarotana mihitsy le izy zay iverina an'le teo hoe le resaka contradictoire n'le analyse io zany namenaka io na le fanampizinana dia misy zavatra anankitelo manitikidika an'izayka hoe faka mandray andraikitra ve ny scientifique hoe tonga dia mba mandray andraikitra personnel na commun zany misy fitambaran'olona tsy haiko moa raha manana zay le faharoa manana ho lavitra ve zany fa manana ho lavitra ny dokotera fa ny laboratoire ny tsy haiko fa ny pharmacie koa manana ho lavitra mba hoe mametraka lobby zany mametraka an'le contradictoire mba hoe tena zavatra fiable le mivoaka dia ny fahatelo hoe tsy afaka mandray andraikitra ve le victime manao ny azy manokana koa zany izy mba matatra marina satria victime izy zay anankitelo zay fa ritikidika an'izayko ry zalahy fa za eto miteny manokana ny Davida hoe tsy anao rery tsy anao rery fa le zany lasa fanatsatsona sy fanatepona mantsy le izy ny farany fa samy manao ny andraikiny io raha misea dia alao tsy asiana fanatepona hoe tsika ho a zany foana ny fa manao ny olona ka dia andao miara-manao na ianao mihitsy rangany mitsangana fa ianao ny Davida zany dia pray any reo sotra zaraha oary ny amako zany zao nyeko satria fa nisy fotoana nametrahana rehefa navoakatsika tamin'ny gazety hoe otra mangina be mihitsy ny lavitry ny mpitsabo zay isy le manodidin'ireo zany ao anatin'le tranga misy dia ray no alay-panahy zany ao anatin'le misy corporatisme zany hoe aloha tsy mifampanana satria efa niteny ny mpitsabo namana da ao anatin'le izy azadiny fa ny ho lavitra mpitsabo dia be dia be ny fitarainana le fitarainan'le hoe nanano manjo ohatran'le zana le raha matony zay tena navaky fo mihitsy satria nisy apahana vidéo kely sy le zavatra hoe le zanany hoe nitatsy be filatanany izy nandeha dia teo amin'le fandraisana tanana n'le zanany dia voatiry izy no nitotototo zay le resan'le hoe raha ohatra ka le ohatra indray ary le victime mihitsy manao nanao izy nakaryle hoe tany amin'ny asera hoe ilazana fa ireo tena fa namanyretsy le vo marobe tatsy ambomalaza merikesinina dia nitoverina tany dia ny andalana izy namoiny ainy ny zanany mbola eo ambony seza miaraka amin'le vidéo tena dia tao anatin'ireny zany tsisy fanazavana mihitsy hoe inona ny antony dia samy mangina fotsiny eo dia ohatrany hoe
maty ve moa iverina intsony fa ao anatin'le izy le hoe tena misy fahanginana zany ao anatin'le izy reny vitavita ho azy zany rehetrarehetra reny hoe miaro an'le ohatran'izany tao hoe zany ohatra le ho lafitra satria zany inge le zavatra resana ao anatin'le izy rehefa matohitohina anatin'le koro de na izy miaro na izy hoe tsy miaro tsy fantatra zany zay atao fa misy fahanginana be de zay natao hoe mety resaka corporatisme le izy amin'ny lafiny anankiray hoe na tratran'le hoe tena mangina tsisy izy ireo miteny reo de ary anaty fanjakana moa miezaka miteny sy maneho hoe aleony vaovao ofisialy any resahana sy avoaka le vaovao ofisialy hoe tena mifanaraka amin'ilay zava-misy sa sanatreany zany zao ty resaka solika rasatsika ty fotsiny ny vaovao ofisialy amin'ny lafiny ray ny ministre nanao conférence de presse de milaza fa misy ny solika fa inona ny mahatonga nyty le hoe solika tsy misy eny amin'ny topanjara maro tatoato zany de inona amin'ny anazavana an'le izy satria etsy andalana tsy nahenontsika hoe misy greven'ny camionneur nareo le mpitatitra solika tsy naheno tsy naheno raha naheno mantsika de hoe io zany fa nisy greve fa inona zany ny antony de eo tsika io zao any atsira be misy tsy mahita pétrole ny olona nefa ny pétrole tena miasa mihitsy am'izao fotoana zao noho le hoe fahatapahanjiro matetika am'seo andrina fa ny any ambanivohitra tena mbola miasa be ny solika fandehitra na ny pétrole inona zany zao nanazavana an'le izy tsy ambadika nefa hoe ny vaovao ofisialy ka raha ohatra ka moka vaovao ny olona ka mety tsy hafaly an'le mpamoaka vaovao hafa de hoenjehana indray manakorotana ao anatin'le izy very tokony fahalamana zay nge le izy hoe samy mandray ny andraikiny dia ny olona nge milaza mety manana loramby voavy izy mety tsy hafaly ny mpamoaka vaovao entre guillemets ofisialy ny fivoahan'le izy de eo indray de samy micropadropaka eo izy namoaka an'ity zany le zavatra misy eto tanàna raisina aloha ianao miaraba tompoko mamerina miantso tanongona mahakasika le hoe vivakely any amin'ny radio ARB any moa zany somary arivo vao izy miantso karazana radio izy fa le ARB io nametakazy an'le hoe vivakely satria ny azy TFM boky fiainana ohatry hoe fitirina filazantsary foana noentiny amin'ny radio rehetrarehetra atao amin'ny ARB no nametakazy hoe Davidakely tsy Davidakely zany raha zany anarany Fialain ao Manarotso izy mipetraka andora nga atsona amin'ny anarany fa tsisy Davidakely zany eto Madagasikara alainy anarany iny de Arsoa rahalahy Arsoa alainy anarany de atsoy amin'ny anarany naka ary eto amintsika koa raha reto manana basy reto no tena miazona an'izao fitondrano zao tototry ny volo reo mpiazona basy reo raha zany mahatonga an'ireo tena mitazapotsiny amin'ny forim-bahoaka tsy mba misy Ibrahim Traoré reo am'ireo tena marina e zavatra tokony hiala tsisy raha mandrika raha nga reo mpitondro reo tokony tsisy hiala tokony tsisy raha mandrika na akatso ho an'dolo ary ny ministera ve tsy hiala reo inona ny fomba tokony analana an'ireo raha nga fa tena mijaly ny olona zany ny vahoaka isan'izany ny tena ray fara eo tena marina tena tsika zio atao rehefa fa ventsota betsaka ny raha soanareo miteniteny amin'ny fo moa zany ny olona ao anatin'le izy ry tokony fahalamanana fa de zava-misy daholo moa zany zavatra eneny olona mino fa ny fianakaviany reny koa inge miainana anivon'ny fiarahamonina miainana zavatra rehetrarehetra fa mety mbola azo lefile fa tsy zany ihany inge tadidika tsara tamin'ny 24 na tamin'ny 13 nisy antsoantso zany teo tamin'le hoe amaranana an'izao fijaliana mahazo ny vahoaka malagasy izao de nisy koa nge le fiantsoantsona hoe ny secteur clé de hoe azafady aloha ohatran'izay ato mbola mba mananina kely fa secteur clé amin'ny ahoana satria tonga de izany mba andohan'ny tombotsoanay raha ohatra tsy mahazo antoko zay fa tapaka sa hitony fahazahoana tombotsoa ny fisitrahana tombotsoa le secteur clé mantsy de lisan'izany ohatra ny mikasika ny mahakasika ny vola mikasika ny any amin'ny lafitany mikasika ny de hoe iza no tsy isy hoe mikatso ny administration de tsy tam'izany tam'izany le zany de hoe tsy tapakevitra am'izany zay satria tsy mahazo antoka ny hoe tombotsoanay ve tapaka ao anatin'le izy raha ohatra ka tanisana de ino ohatry na ny fatiantoka raha ohatra ka tsy modina andray andro ny atsy raha ohatra hoe douane le iny sy ny sisa de zao aloha zany nyvokany tsisy ifanometsiny be ao anatin'le izy veko zavatra efa nisy zany fa de eo aloha tsika miaritraritra angamba miaritraritra mandra-pahoviana raha oviana no itranga asanga milatsaka fanamafisana amin'iny RN iny mbola
tsy misy lasantsy atao maraina no zato fianao riva alakamisy ambato mirava vafy.